Barabatsika rehetra manaraka tsy tapaka ny vaovao ho an'ny mety tetry ny andro andrina moa fa ny rivotoza hatrany ary omenantsika indray ny vaovao farany amin'izao manodididina ny amin'ny 2 ora sy sasany izao. Tafiditra tanety tany amin'ny distrikany Manakara tamin'ny manodididina ny teo amin'ny 20 ora teo ary ny ivon'ny emina ty ny ena ny heriny amin'ny ankapobeny amin'izay miditra tanety izay ny ivitra netiny kosa dia 530 kilometatra isan'ora tokany tafiditra dia natratra 70 kilometatra isan'ora. Hatreto aloha dia tsy mivatrany fa dia mbola mikisaka miakandrefana somary tsy mandrefana hatrany ity rivotroza ity amin'ny hafainganam-pandeha 720 kilometatra isan'ora ary ny tombatomana dia ivoakany amin'ny faritra Androiny hatrany ho an'ny Rapitso ariva. Ao anatin'izay ary dia nisy zany ny fiovana makasika ny filazana loza ho toy izao. Ny loza mitatao zany na hoe ny lokomena dia vadivavy fitovinany tsy matsinanana Amorimany Mantsiatrambony ary Iorombe dia mbola ao anatin'izay. Ny filazana loza manambana kosa ny miloko mavo dia tsy mandrefana Androy sy Anosy sisano tratran'izay. Foana kosa ny filazana loza ho an'ny faritra sy distrika manaraka ireto dia Mangoro, Vakinakaratra, Brickaville, Vatomandry, Mahanoro, Antanambao, Manapotsy, Marilambo, Ankazobe, Anjozorobe, Soavinandrina, Miarinarivo, Manjakandrina, Andramasina, Antananarivo Avaradrano, Antananarivo Atsimondrano, Antananarivo Renivohitra, Ambohidratrimo ary Arivomamo. Izay no vaovao misongadina afaka zanena amintsika indray tamin'izao fotoana izao omenantsika eo ihany ny vaovao manaraka indray ary veloma.